aoka iara-mivavaka isika rehetra ry fanamasin'Andriamanitra velona misaotra anao zahay fa ianao manolotra sy manome fanomezam-pahasoavana samy hafa, manolotra sy manome pitarika sy tompon'andraikitra samy hafa amin'ny fitariana ny fiangonanao, amin'ny fitoriana ny teninao. Misaotra anao zahay amin'izany fanomezana rehetra izany. Dia mivavaka izahay mba ho fiasana mahasoa hampandrosoana ny fiangonanao, ny fanomezam-pahasoavana samy hafa rehetra omenao ny mpanomponao tsirairay, ary ny fiasana mahasoa hampandroso ny fiangonanao, ny mpanomponao tsirairay arak'izay nentsonao sy ny fidiananao anay tsirairay avy. Misaotra anao zahay no ity anio ity zahay anokananay ity sonodam-paharitany atsimony mania ity. Misaotra anao zahay no izay nampitomboanao ny fiangonanao teo anivony sonodam-paharitany afovoany, ary nahatonga ny fanapahan-kevitry ny komity amin'izao fiterahana synody vaovao zao. Mangataka aminao zahay ny mba hitahinao ity sonodam-paharitany atsimo mania ity sy ny asa rehetra izay atao eto ho fampandrosoana ny fanjakanao. Misaotra anao zahay no ny amin'ireo mpanomponao rehetra izay efa nantsoina tamin'ny anaranao hitarika hitondra ity sonodam-paharitany ity, ireo filovana rehetra mandrafitra ity sonodam-paharitany ity, ary ny anomanao ny fanana masina ny pastora sy ny katekista rehetra mba amin'ny vehivavy teolojianina rehetra izay mitoro sy mampianatra ny teninao velona sy masina. Amin'ny anaran'i Jesosy tomponay nanaovana izany vavaka izany. Amen. Fifaliana lehibe hafa no atehintsika anio amin'izao fanokanana ny sonodam-paharitany atsimony mania izao sy famaranana ny fivoriana faharaika amby 70 no tontosain'ny komity mpendraiky ny sonoda lehibe nivory teto ambaty finandrahana renivohitry ny sonodam-paharitany atsimony mania. Araka izay hitantsika eto ity lamba fotsy eto aloha ity, misy ny filazana ny antony fivoriana, fanokanana ny sonodam-paharitany atsimony mania sy ny fivoriana fa 70 no tanterahin'ny komity mpendraiky ny sonoda lehibe. Dia voasorana ao ny teny faneva arak'izay hitantsika ny Korintianina voalohany 4:20, andininy 2:20. Korintianina voalohany 4:20, andininy 2:20, misy ny teny faneva ny sonodam-paharitany ity, ary noraisina koa ho teny faneva ny KMSL 1:70. Iara-mitsangana isika hamaky ny Korintianina voalohany 5:20, andininy 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary toy izany koa ianareo, raha fampapaniry ny zava-panay dia izay hampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Dia iray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen.
tamin'ity fivorian'ny KMSL fa 70 dia efa nisy fitarihan-teny natao momba ny bokyny Korintianina voalohany, ary efa nisy fampianarana natao momba ny toko 440 amin'ny Korintianina voalohany. Ny toroteny tokony natao amin'izao Alahady 20 manaraka ny trinité zao dia efa nitotsosaina tamin'ny fotoam-panokafana ny fivorian'ny KMSL tamin'ny Atalata lasa teo, ary ny anjarantsika zany dia ny 20 amin'ny toko 440 amin'ny Korintianina voalohany izay novakentsika teo ty. Raha fakapaniry zava-panahy ianareo, ity dia ny aloavan'ny Korintianina voalohany toko 12, nilaza ireo fanomezam-pahasoavana samihafa izay niainan'ny fiangonana tany Korinto. Fanzany hitanisana ireo fanomezam-pahasoavana rehetra voalaza ao amin'ny Korintianina voalohany toko 12 zany dia ariary ny tenin'Andriamanitra fa tsy misy mahaleo tena ireo fanomezam-pahasoavana rehetra ireo, fa mifampiankina, mifameno. Fa saingy mihoatra noho ireo fanomezam-pahasoavana samihafa izay misy ao amin'ny fiangonana dia hita koa fa misy zavatra izay tsy avy amin'Andriamanitra, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, fa tafiditra tao amin'ny fiangonana ary dia nitonga fahasairanana ho an'ny fiangonana izany. Io no tsorintsika voalohany, fa izay mifanohitra amin'ny zava-panahy na ireo fanomezana izay men'Andriamanitra dia tonga ao amin'ny fiangonana tokoa ny fisainan'ny olona, ny fahalalan'ny olona, ny fahendren'ny olona, ary isan'izay tsy pahin'ny apôstôly Paoly matanjaka amin'ity epistily atolony ity zany. Tena maniva ny fiangonana ireo heverina ho zava-tsoa kanto tsy isan'ny zava-panahy, fa vokatry ny fahendren'olombelona, vokatry ny zavatra maro samihafa eo ny fiarahamonina. Izany dia teraka amin'ny heverina ny fiangonana ho toy ny fiarahamonina mahazatra andavanandro. Kanto tena maniva ny fiangonana zany, ary anarin'ny apôstôly Paoly mafy amin'ity epistily ity zany. Tsy zavatra lazaintsika hoe any fiangonana tany Korinto ihany zany, fa tena misy na dia amin'ny fiainan'ny fiangonana eto Madagasikara koa izany. Ny tantara no milaza fa talohany nandraisany ny fanahy masina maharay aman-dreny-pifoanjana manana ny lanjany sy toerany manokana eto amin'ny tantaran'ny fiangonana Loterana Malagasy ho an'ny Data Raisolambo dia nambarany tantara fa ny maha maramasia napika vary mahay azy no nisy namporisika azy hoe tsara aminao Raisolambo manakona an'ireo vazaha reo mba manana anjara ny fitondram-piangonana, fa ianao dia olona manana ny toeranao eto anivon'ny fiarahamonina, ianao dia olona mahay miresaka, ka inona moa tsy anatonanao an'ireo vazaha reo dia natao katekista izy. Sy noho ny herin'ny fanahy masina
fa noho ny anjara-toerany teo amin'ny fiarahamoniny noho ny fahaizany miresaka fa izao sy nitondra fanosoana ho an'ny fiangonany zany fa nitondra tombotsoa ho an'ny tenany ihany zany rehefa nandray ny fanahy masina Ray Solambo manomboka ny 13 Oktobra 1770 indro fa nataony fanahy masina fiasana mahery nanamboatra nanavao ny fiainan'ny fiangonana eo indrindra no amindriana ny hoe raha fatra-paniry ny zava-panahy mba tsy ho zavatra ivelany no anakinantsika ny fiorenan'ny fiangonana ny fampandrosoanany fiangonana ny hitondrana ny fiangonana amin'izay andraisana ny fanomezam-pahasoavana rehetra avy amin'Andriamanitra fa arak'izay lazain'ny korintianina voalohany 12 na dia ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra aza dia mbola misy koa izay nanakorotana ny fiangonana na tsy nampandroso ny fiangonana na nanimba ny fiangonana satria ireo fanomezam-pahasoavana samihafa izay lazainy tenin'Andriamanitra dia nampirehireny olona izay nomena izany fanomezam-pahasoavana izany nampizahozao ny olona izay nomena izany fanomezam-pahasoavana izany ary zany indrindra no ananarany apôstôly Paoly koa ao Korintianina voalohany 13 fa na dia miteny tahaka ny fiteniny anjely azao kanefa tsy manana fitiavana na dia tolotrabodorako aza ny tenako kanefa tsy manana fitiavana ary ny maro hafa koa izay tamisain'ny apôstôly Paoly hampisongadinany iny hoe ireo fanomezam-pahasoavana rehetra nomena ny tsirairay ao amin'ny fiangonana dia natao hampandroso ny fiangonana amin'izay ombonana amin'ny fitiavana marina tena nanimba ny fiangonana ny fampiasana ireo fanomezam-pahasoavana samihafa natao amin'ny fizahazaony sy ny fireriana ary anombana ny an'ny hafa fa amin'izany dia ambarany tenin'Andriamanitra mazava fa mihoatra no ny fanomezam-pahasoavana rehetra ny herin'ny tenin'Andriamanitra velona ka na ho fiteny tsy fantatra io na ho fahaizana maminany io na ho fahaizana manasitana io na ho fahaizana mitondra io na ho fahaizana miteny io na ho fahaizana mitantana io na ho fahaizana inona io rehefa tsy miorina ny tenin'Andriamanitra velona rehefa tsy izany tenin'Andriamanitra izany no viny aina mitondra azy dia mitondra fanakorontanana ho an'ny fiangonana tokoa izany ka izao indrindra lazany tenin'Andriamanitra raha fatra-paniry ny zava-panahy ianareo fa amin'izany dia mifiorenana tokoa amin'ny tenin'Andriamanitra marina fa amin'izany dia amin'ny fiorenana tokoa amin'ny fanekepona ny fiangonana fa amin'izany dia izay hitazonana marina tokoa ny fampianarako noho ny fiangonana sy isian'ny fiviliviliana samihafa fa nao inona endriky ny fiviliana na manahoana endriky ny fiviliana rehefa tsy ny tenin'Andriamanitra velona no mibaiko no manapaka no mitondra rehefa tsy ny tenin'Andriamanitra velona no miteny dia tsy misy fiantohana efa misoany fiangonana itsany mitondra amin'ny tabataba sy korotana izany mitondra amin'ny fifandrirana sy ny fifampiandaniana izany fa amin'izay ananana ny tenin'Andriamanitra velona ho andry ijoroan'ny fiangonana ho aina iveloman'ny fiangonana ho fototra irenan'ny fiangonana amin'izany indrindra mampahatsiarovany apôstôly Paoly hoe raha fatra-paniry ny zava-panahy ianareo
dia izay ampandroso ny fiangonana no tadiavo teto. Ilazana mazava fa amin'ireo fanomezam-pahasoavana samihafa izay nomena antsika tsirairay, aoka tsy hihoatra amin'ny hery sy ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra izy. Aoka voarefy amin'ny hery sy ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra izy. Aoka fefen'ny fanekepinoan'ny fiangonantsika izy. Aoka azonina amin'ny fampianaram-pinoan'ny fiangonantsika izy. Fa amin'izay ialana amin'izany indrindra dia manakaiky ny anjara toeran'ny fikorontanana, ny fampiandaniana, ary tsy mampandroso ny fiangonana izany. Koa ny famporosiana izay ataon'ny tenin'Andriamanitra isian'ny fampandrosoana ny fiangonana dia famporosiana isian'ny fahavelomany tsirairay amin'ny tenin'Andriamanitra marina. Famporosiana isian'ny fiazonan'ny fiangonana ho mafy orina ny tenin'Andriamanitra velona. Tena manomboka ampidirin'ny mpampianatra maro ao an-tsain'ny olona ny fisalasalana ankehitriny izao. Ary misy mampiavaka izao taon-tsato iainantsika izao dia ny fanosongozonana ny finoana sy ny fampiainana ny fisalasalana. Tena fahadisoana lehibe manimba ny fiangonana zany raha tsy ampiaina afa-tsy amin'ny fisalasalana, amin'ny fanosongozonana ny fototra efa misy. Izany no anontiny tenin'Andriamanitra eto hoe raha fanampaniry ny zava-panahy dia izay ampandroso ny fiangonana no tadiavo teto. Fa anankiray koa amin'ny olana lehibe izay natehan'ny fiangonana tany Korinto dia ny fisian'ny ady ara-pitaria. Fa rehefa mamaky isika manomboka amin'ny Korintianina voalohany toko voalohany dia manaraka tsara amin'ny toko faharoa, toko fahatelo dia hita mazava tsara ny ady izay niseho izahay an'i Paoly, izahay an'i Apôlôsy sy ny sisa. Fa izao no ilazany Paoly azy amin'ny toko voalohany andiny fahaenina amby roapolo sy ny manaraka. Aiza zaheny, aiza ny fahaendrany mahalala, fa ny adala n'izao tontolo izao no nataon'Andriamanitra hampahamenana zany henta. Fa izao ndrina no mbarany raha tsy mijery an' Jesosy Kristy tompony finoantsika sady mpanefazy, raha tsy miorina amin'ny tenin'Andriamanitra velona sy marina indrindra dia tsy afaka mitona fampandrosoana ny fiangonana fa tafiditra amin'ny adiny fitariana. Tena manakorotana ny fiangonana ny isian'ny adiny fitariana. Izaho an'i Paoly, izaho an'i Apôlôsy, izaho an'i Kefasy. Ary zany indrindra no anandroana amin'ny toko faharoa ambin'ny folo andininy fahatelo amin'ny epistily ity hoe Jesosy Kristy no tompo. Mba siho ny adiny fitariana no mandrava indray ny fanosoan'ny fiangonana. Fa ny fanorenana mafy izay natao ka Kristy Jesosy ny fehezorindrindra ary ny fanorenan'ny apôstôly no iainana sy velomana. Hoy ny Efesianina toko faharoa andiny faharoa roapolo sy ny manaraka, andiny faharoapolo sy ny manaraka dia ity: mba tsy nizava nanahirana ny fiangonana tany Korinto amin'ny fisian'ny adiny fitariana no mbola hanahirana ny fiangonana koa ankehitriny, fa mba isian'ny fahavelomany fiangonana koa amin'izay iankinana sy itokiana amin'izay lazay ny tenin'Andriamanitra maro, amin'izay iazonana ny fanekepony ny fiangonana tsy ho azo ozongozona. Ka hoy izy
raha fatra-paniry ny zava-panahy dia izay ampandroso ny fiangonana no tadiavo. Mandrakariva, raha miresaka ny atao hoe hampandroso ny fiangonana isika dia ny hatsara ny fitaovana ampiasaina, ny hatsara ny efitrano zay ampiasaina, ny famirapiratana samihafa ary ny fahamaroan'ny olona zay mameno trano sy ny fahabetsahan'ny vola ao anaty kitapo. Sy misy milaza fa diso izany, fa izay tokroina mazava indrindra, ireo rehetra ireo dia vokatra. Fa raha ity apôstôly Paoly tiany milaza azy araka ny Galatiana 5:5, ny andininy faharoapolo sy ny manaraka zao milazana fa ny vokatry ny fanahy kosa dia ity: fa nizay ananana ny fahavelomana marina ao amin'ny tenin'Andriamanitra no iariariana sy sehoan'ny vokatry ny fanahy. Ka ireo rehetra zay averina ho isan'ny fampandrosoana marina dia ho amin'ny fahadisoana tokoa raha tsy miorina sy miazona mafy izay lazain'ny tenin'Andriamanitra. Ity dia tsy mahavizaka ny mananatra, ny manitsy, ny manoro lalana, fa tsy izay ahaizantsika manazava ny tenin'Andriamanitra araka ny fahaizantsika ny zava-dehibe mba hiarovantsika izay tombontsoa tiantsika arova mandrakariva. Ohatra, hatramin'ny ela dia manjary slogan politika ny tenin'Andriamanitra, tena fandikana vilana izay lazay ny tenin'Andriamanitra, izany fampiasana ny tenin'Andriamanitra ho an'ny slogan politika izany. Fa raha tsy laza afatsy ny taona raika ny 790 nampiasana ny tenin'Andriamanitra ho slogan politika sy mbola hivozana izany mandraka ankehitriny, ino mitondra fivoliana izany. Fa amin'izay renana sy azonana izay fototra tsara sy marina arak'izay efa namaisantsika lova sarobity, dia amin'izany no isin'ny fampandrosoana ny fiangonana marina. Efa miditra mivaravara ny faha 50 taona vaovao isika, efa nanakatona ny varavara ny 50 taona lasa, ary ao anatin'izany fidirana ny 50 taona vaovao zany, izao fanorenana sy fanokanana ny solondaparitany atsimo ny mania izao. Tsy izay everina hoe fandrosoana arak'izay pakatry ny sain'ny olona no mamaritra ny fampandrosoana marina. Fa izao lazay ny tenin'Andriamanitra izao: raha fatra-paniry ny zava-panahy dia izay ampandroso ny fiangonana no tadiaviny. Ity dia famporosiana, fampaireza, ahatonga ny kristianina tsirairay, ahatonga ny fiangonana manontolo, ahatonga ny solondaparitany tsirairay, ahatonga ny FLM manontolo hanaiky. Fa izay nataon'i Jesosy tokoa no itokena sy antenaina, izay namaran'i Jesosy tokoa no iankinana sy ivelomana, ary tsy mihoatra amin'izay lazay ny tenin'Andriamanitra. Fa amin'izany no isian'ny fampandrosoana marina, takiana amin'izay fampandrosoana ny fiangonana tokoa. Eto isika mamarana ity komity mpiandraikitry ny sinota lehibe fivoriana fa 70 ity. Eto isika manokana ity sinodaparitany Atsimo-mania ity, manitsy sy mananatra amintsika ny tenin'Andriamanitra mba tsy ho isan'izay mikatsaka fampandrosoana ivelan'ny asan'Andriamanitra ao amin'ny teniny, ivelan'ny fanomezam-pahasoavana nataon'Andriamanitra ifamenoana, ivelan'ny fitariana atao ao amin'i Jesosy hiatoana ny fahavelomany fiangonana.
sy mitondra fampandrosoana ny fiangonana naoviana ny ady-lahy sy ny fifandina, sy mitondra fampandrosoana ny fiangonana naoviana ny fifampiandanina sy ny fitokotokoana, tsy mitondra fampandrosoana ny fiangonana naoviana amin'izay isiany fiheverantena ho zavatra fa amin'izay anekentsika sy itokiantsika amin'ny Jesosy tompo sy mpamonjy, amin'izay akinantsika feno amin'ny tenin'Andriamanitra, amin'izay anapahan'ny tenin'Andriamanitra antsika marina no iariariany fampandrosoana marina ny fiangonan'Andriamanitra marina. Izy tompo sy Andriamanitra no mikely aina hampandroso ny fiangonana amin'ny alalan'ny asan'ny fanahy masina, mizara ireo fanomezam-pahasoavana marobe ireo ho amintsika tsirairay. Izy tompo sy Andriamanitra no mampandroso ny fiangonana amin'ny alalan'izay fidiana sy ny nitsony antsika tsirairay hanompo amin'ny fitiavana, hanompo amin'ny fanetretena, hanompo amin'izay hitary ny fanahy masina tokoa. Hampandrosoin'Andriamanitra amin'izany herin'ny fanahy masina izany, hampandrosoin'Andriamanitra amin'izany teny velona izany ny sinodam-paritany atsimo mania izay atokantsika anio. Hampandrosoin'Andriamanitra amin'izany asany lehibe sy mahery izany ny fiangonana loteranina malagasy izay mamarana izao fivorena fahefa-piromozato ny komitika raiky ny sinoda lehibe izao. Voninahitra ao an'Andriamanitra raisana ka fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra koa mandrakizay. Amen. Raisoa ny fitahia, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra anie hatramin'izao koa mandrakizay. Amen.